isentokelitsika ao anatin'izay fanomezana amin'ny vaovao zay fa manam-bahiny ny namana Norbert Rakotomalala amin'ity ariva ity vahiny zay makafaka sy lazalaza makasika ny section Antananarivo renivohitra eo amin'ny taranja fototra atletisme. Vahiny fandarana mahery amin'ny ity ariva ity iry zareo anivon'ny section Antananarivo renivohitra eo amin'ny taranja fototra atletisme. Iresaka aizaitsika amin'ity ariva ity izay indrindra no antony nanasana azy ireo tonga eto Ramatoa Rakotoson Nivo avy ato ankaviako izay filohan'ny section Antananarivo renivohitra amin'ny taranja fototra atletisme ato ankavanako Andriamatoa Vola Augustin izay directeur technique communal ao anivony zany taranja fototra atletisme zany. Miaraba nareo ny fandarana mahery amin'izao ariva izao. Faly miarabanao nono dia miaraba ny mpanaraka ny mahery any tokantrano tsirairay avy any. Ya fantanina voalohany avy hatrany ato amin'ny Ramatoa filoha misy ny hetsika izay ho karakarainy ny section Antananarivo renivohitra amin'izay taranja fototra atletisme izay azonao hazavaina ho an'ny mpijery ve amin'ity ariva ity hoe inona izay hetsika izay karakarainareo zay. Le hetsika moa zany dia araka ny fahitantsika dia ilay 15 km de tanàna no anarana nitondrana anazy. Izy io hetsika efa hatramin'izay fa natoritory tao anatin'ny taona maromaro dia ho velomina indray zany io azakazaka manodidina ny tanànan'Antananarivo io amin'ity saison ity dia zany hoe amin'ny 24 mars no anatanterahana anazy. Somary natoritory izy ianao inona moa zany tena hoe tanjona ny antony niverenana indray ny faninanana satria raha zay fanazavanao zay dia somary ohatrany hoe fa elaela zany no nisy farany. Efa elaela efa taona maromaro nisy farany fa teo anivon'ny mpitantana teo aloha angamba no programa samy nanana ny programany dia samy nanana ny hetsika nataony dia ho anay hitanay hoe mety amin'ny sarambaben'ny olona tia azakazaka le 15 km dia zay ny hoe andao io no averina akoatran'ny semi marathon sy ny marathon zay efa mahazatra karakarain'ny fédération ohatra. Ya mbola iverinao aminao fanontaniako rehefa eo fa ho ato amin'ny Ravola Augustin aloha zay tompona directeur technique raha ny lafin'ny teknika mahakasika ity faninanana ity 15 km ohatrotry ny ahoana zay hoe 15 km zay. Ya faly miarabanao moa monsieur Nono dia faly miaraba koa ny mpanaraka ny fandaharana mahery zany. Ny 15 km zay ataonay moa zany dia 15 km ivelan'ny stade zany hoe hors stade le izy 10 metatra 10 km moa araky ny fahazaran'ny olona zany manao an'le izy. Le 10 km moa zany dia eo anelanelan'ny course 10 000 mètres sy ny marathon zany hoe ny 15 km zay ataonay zany dia araky ny teny madame présidente teo ho famerenana ny lazany indray ny fitiavan'ny Antananarivo ville zany ny course ivelan'ny stade. Raha eto amin'ny tanànan'Antananarivo ohatra somary ngeza be ihany raha izay tanànan'Antananarivo zay aiza eto amin'ny tanànan'Antananarivo zany sy ohatratry ny ahoana ny zoran'ilay fifaninanana ohatry reny hita hatramin'izay reny ve sa hoe lalana hafa mihitsy zay 15 km zay. Ya somary niova kely ihany zany zahay tamin'ity 15 km de tanà ty zany hoe ny fandaharanay zany sy ny programanay zany dia miala avy eo amin'ny tribunal Anosy ihany ny départ zany dia arrivé eo ihany zany hoe même départ zany même zany départ sy ny arrivé zany hoe tantaraiky fohifohy ihany zany ny trajet na ny parcours zay ataon'ny 10 km zany. Isika zany mpiazakazaka zany dia miala avy eo amin'ny tribunal Anosy dia manaraka ny CNAPS Ampefiloha dia mahazo ny Senam mintsika dia mahazo ny poste 67 hectares dia mandalo amin'ny COM 67 hectares Galaxy Korondrano Sanifera Morarano dia mahazo an'iny Tsarasotra iny mahazo ny Telma Alarobia dia City Ivandry dia miverina zany manaraka ny lalana Korondrano iny dia Antanimena dia mihazo ny garany Soarano Hôtel de Ville Analakely mahazo ny Ambohida dia Anosy kely mahazo ny Sena zany dia Insta Anosy
eo zany ny arrivé eo amin'ny tribunal devant tribunal ihany zany a ny arrivé ny mpiazakazaka rehetra. Ny sectionna no mikarakara Antananarivo renivohitra, iza no afaka mandray anjara ao anatin'ilay faninanana reo atleta zay atao hoe manana karapilalovana ihany ve no mandray anjara, afaka mandray anjara amin'ilay faninanana? Ya, ny fandaharana moa zany de mizara telo zany ny kategoria zany. Afaka mandray anjara zany a ny ankizy, de afaka mandray anjara ihany koa ny olon-tsotra zany a, de afaka mandray anjara moa mazava ho azy a ny atleta zay manana karapilalaovana zany a amin'ireo club tsirairay zay misy andry zareo. Ka le izy mitsinjara toy izao zany misy ihany zany a ny classement amin'ny ny ampatongavana zany a, ka mizara telo ihany koa de ny junior a, ny senior ary ny vétéran zany a no classement zay eritreretin'ny section Antananarivo zany a izarana an'le fahatongavana zany. Ramatofoloha ohatrotry ny ahoana zany ny fomba hoe andraisan'ireo olona anjara, satria raha zay fanazavan'ny tompony ray tsara teknika zay dia tsy hoan'ny atleta irery ihany le izy fa na olon-tsotra na orinasa na mpianatra na ny rehetra zany de afaka mandray anjara. Ohatrotry ny ahoana ny ahafahan'ny olona misoratra anarana mandray anjara amin'ilay faninanana zany? Ie, eo amin'ny fisoratana anarana zany no tenenina voalohany aloha dia ao amin'ny stade Alarby toerana anankiray, lycée privé Lapia eny Ampefoloha toerana anankiray, ary ao amin'ny caisse d'épargne ao Antsaralalàna toerana anankiray ahafahantsika misoratra anarana. Misy koa ny atao hoe inscription en ligne miditra ao amin'ny site-ny section Tanaville, section d'athlétisme Tanaville, dia ao koa misy mandray ny fisoratana anarana. Ny mahatonga an'izay hoe nitsinjarana ho toerana maromaro zay moa zany le fisoratana anarana dia nitanjona ao anatin'le izy de hoe ho be ny mpandray anjara azoto amin'le azakazaka isika eto Antananarivo. Tsy midika nefa zany hoe tsy afaka manao ny any amin'ny faritany, fa efa nahazo anto zao zay amin'ny avany Tamatavy, Atsirabe, Tsoromandidy, satria afaka mandray anjara daholo na raha olona avy any amin'ny faritra sy manodidina Antananarivo. De ho avy ry zareo sabotsy ry zareo ny tonga Nirtiretana hoe zomano ho fara fisoratana anarana nefa ny raha mbola misy ny vonina ny sabotsy dia mbola azo raisina eo amin'ireo toeran'ireo na ny any anatin'ny site-ny section tanà d'athlétisme Tanaville. Isan'ny mampimenomenona ny olona raha matofoloha rehefa anatin'ny fikarakarana azakazaka amin'ny fampiasana ny famohan'ny arabe an'Antananarivo mampikaikaiky ny atleta sy mpiazakazaka dia eo amin'ny fifamoivozana sy voelingelina ny mpiazakazaka mety ahoana ny fandindranareo fiaraha-miasa ny mpitandro ny filaminana mahakasika an'izay mba azahoan'ny olona antoka hoe afahandry zareo mandray anjara. Mametoky zany ny section an'ny athlétisme eto Antananarivo renivohitra fa efa milamina izay, efa milamina ny eo anivon'ny préfecture eto Antananarivo, efa milamina ny eo anivon'ny commune Tanaville dia efa miara-miasa amin'ny police antsika, police nationale sy ny police communale amin'ny fanapahana an'le lalana zany araka ny maha course lehibe an'le zavatra atao zany. Ya, ho anareo amin'ny teknika kosa manahoana ny atao hoe fanaraha-maso an'ireo mpandray anjara zany amin'ilay 12 kilometatra ny eny amin'ny lalana mihitsy zany satria matetika hita ihany koa lesoko zany amin'ireny azakazaka hita Antananarivo reny amin'ny resaka ren'le hoe point d'eau reny somary sahirana amin'ny mpiazakazaka, tsy fantatra ihany koa hoe misy manivaka tsy mahafehy an'le lalana, misy fanorona manokana ve ohatratry ny ahoana ny eny an-dalana? Ya, eo amin'ny eny an-dalana aloha zany dia efa vonona ny officiel technique zany satria zahay amin'ity zany dia somary nanomana mihitsy hoe officiel technique efa zatra raha zany amin'ny course hors stade toy izao satria raha mahita tokoa aloha raha ny eto Antananarivo zany embouteillage manao ny ataony ny mpandeha tongotra
tsy afe zany a ny fifamoivozana zany a de fa araky ny tenin'ny madame Flou teo moa zany hoe efa miara-miasa aloha zany voalohany indrindra ny amin'ny polisy nationale ny polisy municipale amin'ny officiel technique koa moa zany a de fa mipetrapetraka eny amin'ny toerana zay ahihina zany hoe teraka fifamoivozana tsy ara-dalàna zany ka zahay atreto zany de mametraka hoe isaky ny sakely-dalana zany a de ho asianay officiel technique mba hanoro lalana n'le olona zay mpiazakazaka zany a ary koa zany a ny point d'eau moa zany a de ny zaray zany a ho maromaro ihany zany hoe anankitelo zany tsy de manaraka loatra zany izahay amin'ny resaka ohatrany hoe fédération internationale zany hoe isaky ny 10 kilometatra ny point d'eau fa ny eritreretinay zany hoe isaky ny 4 kilometatra satria voalohany indrindra tsy fantatra zay ataon'le olona any mety sy ampy rano izy a de iny mba fotoana mety hoe ahafahany misotro rano a de isaky ny 4 kilometatra zany a de fa asianay zany a point d'eau fa ny épongsement kosa zany a de eo amin'ny 7 kilometatra sy tapany zany hoe any amin'ny 7 kilometre 5 zany a misy point d'eau anankiray izay ahafahan'ny olona zany mba mandena kely ny lohany am'zay mapety azy mifiry no fiaingana araka nyfanazavanao to misy sokajy telo izy teo raha fitadidiko azy a miara-miainga daholo ve reo sokajy telo reo sa ohatrotry ny ahoana zany sy ny ora iangana ia zay indrindra ny fiaingana zany de fiaingana anankiray ihany fa ny sokajy taona zany no mametra azy a eny amin'ny arrivé satria ny zana zany ho course anankiray ihany zany a no ataon'ny section Antananarivo zany 10 kilometatra de eny am-patongavana zany a no tsinjaraina araky ny catégorie zay efa nambarako teo aloha hoe misy catégorie anankitelo zany a de ny catégorie junior senior ary ny vétéran raha matofoloha amin'ny fifaninanana tontony misy foana ny atolotry ny mpikarakara ny amboara ny fandraisena manahoany zay a misy amboara mitokana ve ho an'ny licencié ho an'ny non licencié ho an'ny isaky ny sokajy araky le voalaza teo azonao lazaina ihany ko hoe mba ahafantaran'ny mpijery zao miandry azy raha voalohany izy eo anatin'ilay fifaninanana ie matomo zany hoe misy ny valosoa araka fantaninao teo a de voalohany indrindra aloha zany tsy maintsy hoe misy nympanohana de isaorany eto sahady a ireo mpanohana isan-karazany a na afanana nanatanteraka n'izao hetsika 15 kilometre de tana izao mialatsiny a anonona olon-dehibe vitsivitsy a izay miandraikitra sy mia mivantana izao course izao zany a de ny ministre ny fanatanjahantena de ny sénateur Bertin a de ny fédération moa zany izay tarihin'ny filohany a ny Norolalao Andriamahazo reo zany no mia mivantana ny io course 15 kilometre de tana io fa akoatr'izay moa zany a de misy ny mpanohana ny azakazaka toy ny Star ny Telma ny Orange marobe tsy voatanisa de noho izay zavatra izay a de misy ny valosoa omena ny mpiazakazaka misy ny médaille ho an'ny telo voalohany araky ny tenen'ny DDC teo a misy koa ny coupe omena ary misy ny valosoa tsy tenenina tsy omena tsiny angamba raha tsy teneniko hoe ohatrany ahoana fa misy valopy a miandry ao ie eo koa ny tarafana hoe mety misy inona moa zany zava-baovao sady tsy atleta any anaty club izy a no tsy zay izy zany vo olona misongadina no zany filazany zany a mety ho azo valosoa manokana izay olona zay mety ho ray mety ho roa a arakaraky ny performance entiny eo zany ho fampirisiana ny olona le azakazaka maraparantsika raha matofoloha raha mifandaram-potoana zany zao ho an'ny section Antananarivo renivohitra aorina nyty hetsika 15 kilometre de tana ty a inona ny fandaram-potoana ho an'ny section ie ny 15 kilometre moa zany iny indray miseho ao anatin'le 15 kilometre aloha de misy ny rehefa lasa zany ny départn'ny 15 kilometre araky le toerana ny tononona teo a de misy ny relais
école eo anoloanany eo anelanelany ao anatin'ity fifaninanany ity zany hoe interécole zany a lasa ry zareo mandrapatonga ny arrivéandry zareo zany a de misy an'izay interécole zay relais izy io mixte eo anelanelany Carleton sy ny Senanosy de misy an'izay zany aloha ao anatin'izay koa misy torony lakanosy zany a ho an'le te azakazaka nefa aloha tsy tena hoe kelikely aina fa zay ngamba ny vitany a de misy an'izay koa mandrapatonga ny olona entanareo zany ao anatin'le azakazaka ao anatin'le azakazaka de misy ny toro a ny lakanosy de ao anatin'izay raha mbola tsy tonga ny arrivé a ho atsika ngezangeza manenanena tena de misy zomba kely ao zany animation zay zany ny programme amin'io 7 marsa manomboka amin'ny 7 ora marain'io rehefa tonga moa zany ny arrivé à 15 km inona fa efa vita daholo le zavatra ny karakaraina rehetra teo feno de feno zay fanazavanao zay fa mbola mikiray minitra farany ao arrivé fanetanana fa ho an'ny tompon'anaikara teknika inona ny teny farany tsara ho fantatra ho an'ireo mpandray anjara rehetra zany mialoha ny iatrihana nyity fifaninanana ity ya teny farany angamba de hoe raha andray anjara moa zany amin'ny 10 kilometatra aloha tsara aloha zany voalohany indrindra mba hoe sport ina ny ataontsika fanatanjahantena de mba tokony ho tenue de sport daholo aloha zany a nanaovany tsirairay mba tsara ny charge monsieur ao zany manarak'izay koa mba mila koa zany mba misakafo aloha zany a alohan'ny fiaingana satria manahirana zany hoe mety hoe tsy hoampy sakafo de mety hanana olana any amin'ny fahasalamana na ohatrohatr'izay a de ny anankiray ihany koa mba tsara zany ny mpifanina rehetrarehetra zany mba tonga aloha ahafahana mandamina ny organisation zany am'le hoe resaka engagement resaka contrôle ny dossara mba azahoantsika hoe miainga ara-potoana zay amin'ny 7 ora zany a ny fiaingan'ny 10 kilometatra zany a amin'io fa 7 ny volana mars raha matofoloha mamarana azy ye nisy fantaninao tsy voavalo kely afaka valina sady mamarana ihany ianao le fantaninao moa zany hoe programme ny section aorinanyity 15 kilometre ty a de efa manomboka zao ny compétition sur piste ny eritreretina hoe anao compétition efatra zany a ny section na mandrapatonga ny championnat amin'ny 15 avril eo zany manomboka ny championnat minime de orina zay mandeha ny catégorie cadette senior junior de zay zany ny programme section ny section mo raha fiatletanao zavakotra zany eo amin'ny resaka famoanina de karaza tsy de mampidi-bola loatra nefa mandany vola ihany de manentana atsika mpitian'le athlétisme mba hanoana ny athlétisme zany miainga aty amin'ny section a fa betsaka zay nyteneniko zay fotsiny hoe ny surpiste zany zao de efa isy efatra alohan'ny championnat de isorana betsaka ianareo ny vahiny teto ny fandarana mahery tamin'nyity ariva ity nitondra izay fanazavana mahakasika ny 15 kilometre de tana izay